Ny 4 janoary, Césaire Rabenoro, filohan'ny Akademia-pirenena Malagasy, efa mahasoa ivoho Malagasy tany ivelany ary nitana andraikitra ambony teto amin'ny firenena indrindra tao anatin'ny Repoblika voalohany i Césaire Rabenoro, izay nodimandry ny 4 janoary 2021. Tao Antananarivo no nahaterahany ny 17 aogositra 1770. Tao aoriany nahazoany baka teto Madagasikara dia nianatra tany Frantsa i Césaire Rabenoro. Nandalina momba ny farmasia tao amin'ny Université de Montpellier sy tao amin'ny Université de Paris. Nanana ny mari-pahaizana ambony docteur en pharmacie izy. Ankoatr'ireo dia nandalo pahaizana momba ny droit sy ny sciences politiques ihany koa ity olo-malaza iray ity, ka nahazo ny doctorat d'état en sciences politiques tao amin'ny faculté de droit d'Aix-Marseille. Nitanany andraikitra maro Césaire Rabenoro, ministre, secrétaire d'état aux affaires étrangères, niaraka tamin'ny Jacques Rabe Mananjara. Mahasoa ivon'ny Madagasikara tany Grande-Bretagne, Italie, Grèce ary Israël nanomboka ny 1770 hatramin'ny 1770. I Césaire Rabenoro no filohan'ny filan-kevim-pitantanana tamin'ireo orinasa maro teto toy ny laboratoire pharmaceutique de Madagascar, banque financière et commerciale Mandroso, sucrerie de Nosbe et de Côte-Est, société pharmaceutique malgache. Fa ny tena nahafantarany maro azy dia izy filohan'ny Akademia-pirenena Malagasy. Izy no azo lazaina ho filoha haritra indrindra teo amin'izany indraikitra izany. Tsy olo-malaza fotsiny fa azo sokajiana olo-manga ny firenena raha i Césaire Rabenoro izay nodimandry ny 4 janoary 2021. 4 janoary 1770. Nandray fanapahan-kevitra ny gouvernemanta malagasy mikasika ny fanovana ny taom-pianarana natomboka ny volana febroary izany ary nofaranana ny volana septambra.